miaraba atsika isa-tokantrano mijery ny fahita lavitra matv amin'ny zao takariva izao. Ny toetra raha politika hatrany no hoentintsika aroso aminao ty takariva ity. Tamin'ity androany ity dia nanasa an'Andriamatoa Fanjalalaina Lazara mpanao politika izay fantatry ny maro ihany koa moa izy. Ao anatin'izay ny hitantsika tamin'ity androany ity dia ny valim-pifidianana izay navoaka ny fitsarana manokana misana ny fifidianana. Miarabanao Andriamatoa Fanjalalaina Lazara, tonga dia hoarositsika ngamba ny dinidinika mahakasika an'izay hoe fanambarana ny didim-pitsarana namoana ny valim-pifidianana fihodinana voalohany. Ahoana ny fahitanao niny didim-pitsarana mivoaka androany? Voalohany aloha dia miaraba misaotra anareo atao amin'ny matv nanasa ary miaraba ny olona atao amin'ny matv dia miaraba atsika mpijery rehetrarehetra. Raha ny fijery zany aniny voaka-pifidianana androany iny dia raha nahenitsika ny kabarin'ny présidentny CES dia misy ihany le tsy fahatomombany fa azay nanaovany antro avy amin'ny deuxième tour izy roka mba olo mba maimay manohatra manao an'le PV nefany raha hitatsika koa tanatin'ny vokatra zay nomeny senita manky eo amin'ny soixantaine de bureau de vote eo, zany hoe misy 10 000 voix. Ka zay indrindra moa no mahatonga anay zany miakatra eto amin'ny plateau manazavazava ho an'ny mpaitan-drazana ahoana ny fomba andraisana. Voalohan-teniko aloha ny mouvance Zafy na président Zafy na zay atoko tariany na président d'honneur izy dia tsy makasitraka mihitsy an'io fifidianana io zany noho ny antony aminy zany tsy hitondra fitonina eto amin'ny tany sy ny firenena nizaniza ho lany eo. Ka eto zany no tiako zany hisarihana ny sain'ny maro na zany naty zany efa nefany misy ihany zay moa hitanao tsara tsy tako nafeny hoe zay dia ao anatin'ny mouvance Zafy fa nisy ihany nefany hoe zay nisy atao anatin'le fanjakana zany hoe misy parti aminay zany hoe tsy dia ohatrany hoe tsy dia anao an'le politika ny seza vida. Président Zafy dia tsy resy lahatra amin'io mihitsy fa hoe anareo anatiny eo tsisy ho vitanao fa zay indray nefa noho ny fahitana an'le zava-misy satria tsika eto Madagasikara dia miaina miaraka amin'izao tontolo zao. Hitatsika ngamba ny fifidianana tany amin'ny Mali efa 5 andro vao nivoaka natao tevomata farany tsy maintsy nisy président ihany teo zatra nisy tany Côte d'Ivoire. Donc avy hitatsika amin'izao fotoana zao dia ny comité international tena miandraikitra le fifidianana miaraka amin'ny senita ka zavatra tony zareo manko tsy dia ohatrany tsy dia tay alalany le zavatra misy eto Madagasikara izy fa manao teva-manta fotsiny hoe na hoanitro any na vokatra io dia atao. Ka noho izay fahitany zay nay zany zahay sasatsasany hoa fa tsy ny mouvance Zafy mihitsy no atsapa hoe aleotsika hiditra anoana candidat anankiray. Zany hoe amin'izao fotoana zao zany zay dia efa nisy approche ary nisy candidat ray anatin'ny président Zafy tsy narisy lahatra ny président Zafy moa izy nanao approche taminay dia fampiresaka taminay koa dia eo ampanaovana an'izay négociation zao zay satria ny anay zany entinay andresena lahatra dia hoe raha mba lany io anao dia le constitution aloha raina vo fahafaratrany vo plus le réconciliation nationale satria inona no antony tadiditsika raha vo ny destin malagasy no vana dia problème foana atomboko ngamany tamin'ny 29 mars 1947 fatatsika raha o mbola misy orona trany zay nataony tompoko la Rabemanandrava sy tsy Ziliperaozatofo izy le Rakotomanga moa le tamin'ny vantana taloha tamin'ny télé nanazava tsara zany i tompoko la Rabemanandrava tamin'izany hoe ny MDM ozy izy dia saika anao fikomina fa tsy tamin'ny 29 mars iny fa le 29 mars zay araky nambarany dia provocation nataon'ny fantsay zany hoe ny samborona tompoko la Raseta sy Ravoangy natao tanaty rano dia nasaina sy ny telegrame zany hoe
nanaovana piège daholo zany ny solotena ny MDVM avy don ny lieutenant tompolahy lieutenant Andriamamanina tamin'izany zay ny fanena tamin'ny tompolahy Bemanjana teneny piège io fa zay ozy nataon'ny tompolahy Andriamamanina efa nivoaka tsisy hevitra tsony fa tamin'ny farany efa hitan'ny lieutenant Andriamamanina fa ratsy le raha hoe potika Antananarivo da tonga anazy nanangana saina fotsy mba tsy asiany zay nefa izy moa iny mbola condamné foana hitantsika am'izay zany hoe ny 29 mars saiky nataon'ny gasy novaina ny destin kovotana faty no hita tonga an'izay tamin'ny président Tsiranana naongana iny président Tsiranana dia nanome fanjakana général Ramanatsoa fanarahana de hoe général Ramanatsoa hitafika an'le transition fotsiny nefa izy nanao ny référendum iny zany hoe natao zany zay nanalana ny président Tsiranana nasaina démission tsy ny démission finalement zany izy nasovina tamin'ny référendum rehefa tao ihany nefa ny général Ramanatsoa de nanao vote eo amiala eto iza no isoloa de tamin'izany fotoana zany ohatrany kazo nisy ino moa ny anaran'izy tamin'izany hoe ohatrany kazo nasese nisy vote miafina ary tateo avina ny général Andriamolson de volé io fa Safelbe no vovoty tao anatiny le miafina eva miala Ramanatsoa nefa no nizatra nisy tamin'ireny fotoana ireny de betsaka amin'ny manevra tsy izy fa namena ny colonel Ratsimanjava ny fahefana de hitatsika zany nefa zany raha ohatra zany président Zafy zay libéral no nitondra tao avina Andriamanatsoa mety tsy nisy ny fahafatesany Ratsimanjava tsy nisy ny kotana tonga ndraiky fahafatesany Ratsimanjava nisy ny directeur militaire c'est entre général Soja sy président Ratsivaka de ohatra nisy hoe vaty ny Jules Andriamaso koa de lasa Ratsivaka président Ratsivaka au lieu de lasa général Soja fa miova andray zany destin gasy zany tonga ny tolom-bahoaka 91 ahitatsika tsara ahitsika voanidina teny amin'ny 13 mai dia général Kotoson voibe mifalalatsika anazy ny président teny amin'ny 13 mai tapoka teny efa nivadika lasa président Zafy ndray no le premier ministre lasa président nitondra ny tolom-bahoaka de hitatsika nefa rany tonga ny fividianana 97 président Zafy ndraiky lany par rapport au président Ratsivaka tokony nandresy 50 000 voix président Zafy lasa hoe 5 000 voix de iny fahanao tamin'ny 2001 iny tamin'ny 2001 koa nefa de hitatsika fa président Ratsivaka no nitaky fa vokatsy ny zany hoe tena volé tamin'iny ny président Ratsivaka de izy hitatsika iny ny farana tamin'ny premier tour de vita de crise 2002 mbola mitohy tonga ndray ty crise 2009 ty zay nitarisy ny Andry Rajoelina aminaka tsy hitanay mihitsy ny fotana mafaty nataony Andry Rajoelina ka tsy afahany mivotraka tsy navelany votraka izy tsy navelany votraka maka Valomana tsy navelany votraka ny filoha teo aloha de eritreretinao fa ohatrany hoe le olona tokony favo hifaninanao anatin'le le tolona zany tsisy ny latsaka daholo fa lasa olona hoe olotrany hoe olom-baovao nefany rehefa tonga ndray le olom-baovao teo hitatsika saika ho disqualifieny any le iny zany vokatra zay nivoaka teo vakotytsika 900 000 no azony docteur Robinson 700 000 eo ny azony ny candidat vaovao tsy misy kovy 10% le population malagasy tsy mahazo 10% kovy afa-dray hoe tsika fotsiny le lisy mpifidianana tamin'ny 2006 efa 9 millions izy zao lasa 7 millions say fa nisy 1 million 200 de le zaza 12 ans tamin'izany fotoana zany 13 ans 14 ans 15 ans jusqu'à 17 ans zany tsy tafiditra anatin'ny fidy donc raha misy de misy zany ny olona olany eo ka hoe mahazo 50% de any amin'ny 2 millions mahery any 2 millions tsika nefa 20 millions d'habitants ça fait zany 10% ny vahoaka malagasy zany de aisaka le légal sy légitime zany daholo zany mahatonga anay miditra amin'ny ty hoe alo ihany tsika sasatsasany raha misy candidat nanatona anay tao mouvance zava zay sasatsasany fa tsy mouvance de hoe raha ohatra izy manaiky an'le réconciliation sy anao constitution de tsika manohana anazy efa nanaiky ve izy tamin'ny hoe fionanareo ny approche nataony
Hatramin'izao aloha mbola ao en cours de mandeha le négociation satria izy ania ny docteur Robinson isy latra ny président Zafy fa entre anay zany a eo mandeha le négociation amitsika miteny zao zany hoe zako solozia tsy hitako a no hoe tsy anaovako an'izany hoe conciliation nationale zany tsy hitako koa satria am'izany constitution zany fa ny zavatra tena tahorana de zao hitanao manko am'izao fotoana zao a avy zay koa zany hoe le aliko ny président Marc Valmane zany de eo foana io raha ny fahalalako anazy matoko moa zany zao naka ny premier ministre mangalaza Maputo tany Maputo de efa mifanarahana mihitsy hoe ny président Marc Valmane de mahazo miverina efa milamina tsara na raha politique eto Madagasikara ny zavatra ananany talohan'izy teo amin'ny fitondrana zay mipotehana de tokony verina aminazy zay zavany tanatin'izy nitondra jusqu'izy niala zay mipotehana zay anazy verina aminazy amin'ny fanjakana nalainy amin'ny verina fanjakana zay zavatra mipotehana nomboka 2009 jusqu'à zao ty nanao Maputo de tokony hiverina aminazy ary tsy ny anazy hoe satria zay olona victime ny 2009 victime ny 2002 koa zany hoe ny société de Gagon président teo aloha atsiro zay nipotehana koa sy nipavandir azy de tokony a ho endamiseny tolo ary efa nanaiky an'io ny comité international ka za zany tsy hitako mihitsy ny hoe tsy hananganana malaky a an'le réconciliation nationale satria zay manko ny mety teraka problème le hoe raiky namotika ny zavatry ny anakiraiky raiky namotitra ny zavatra anakiraiky de mety hoe anagaja mety aniny fa izy koa mipetraka tsara le réconciliation nationale zay lany eo de za mino fa mety tsy hisy le vazanse satria mazavatsara fa ho endamizena zany ny fananana ren'olona reny potiky zay lany hoy izy ianao zay olany ka manaiky an'le réconciliation nationale ny professeur Zafelbera efa fantatra zany ny position misy azy a miaraka ihany koa amin'ny président Ratsiraka zay hoe nangataka an'izay fampihavanana zay foana ho anareo amin'ny hoe akolafy ianao aloha fantatra zany hoe avy eo amin'ny akolafy Zafelbera tsy ohatrany hoe manao double jeu ihany ve nareo zany sady atsy ny tsy aroa zany raha ohatra mandeha ve ny ato de tsy ho ato zay zay aloha hatramin'izao ny approche zany ny olona nanao approche taminay de ny candidat Robinson zay aloha kosa tena hoe voalohany moramora kokoa zany ny approche tatsia zany docteur Robinson de mpianatsy président Zafy de aveo koa moa efa nisy le fiarahana tamin'ny 3 novembre dia le base efa mifankalala de le olona koa mifankalala de zavao zany de mahafantatry tsara mihitsy hoe inona le zavatra de davy ny président Zafy or président Zafy aloha tsy resy lahatra mihitsy hoe ho vita zany fa tokony taloha mifanjakana nefa n'izay mahatsapa hitanao ny zavatra tsika inaintsika international hoe misy an'le tevaimanta io tevaimanta ataon'ny comité international ka hoe aloha misy candidat manao approche amitsika aloha de ao anatiny eo tsika ny miady anisan'ny hoe teboka anankiray nitsindreny fluency esa tamin'ny kabary nataony androany maraina ny mahakasika an'ireo hoe nisy ireo irrégularité zany hoe mbola nisy tsy fanaran-dalàna hita nisy ihany koa hoe tsy fahaizana lalàna angambany mety ho zay tamina fanatatirana niny fifidianana tamin'ny 2020 ny volana oktobra iny manana sosikevitra ve nareo mahakasika an'izay hoe anatsarana an'izay fomba anatatirantsika amin'ny fifidianana zay satria ny antsony tompony andraikitra tsirairay izy hijery akaiky an'izay anatsarantsika an'izay fifidianana zay amin'ny fifidianana manaraka zany hoe ny fifidianana fiodinana faharoa filoham-pirenena sy ny fifidianana sy olo-mavambahoaka ho amin'ny 20 ny volana desambra zao fahitako anazy aloha araka ny expérience hitako raha ohatra te hanatsara zavatra ny senita tsy maintsy miara-miasa amin'ny district ministère ny intérieur fa eo fotsiny ve le ministère ny intérieur ve honnête raha ohatra zany andrayzay fa raha ohatra zareo tsy miara-miasa amin'ny ministère ny intérieur akaiky zay efa zatra manao ny fifidianana io dia raha le fotoana kely io zany dia kely ny finoana satria ny président suesany efa avy namaky an'iny raha mamaky an'le kabary mitsavotsika nanao antsoavo izy
mba olo mba mahay manovatra ozy izy fidiany machine calculé ozy izy tika zay a tena izy zany tsy tena mba zavatra be fotsiny fa le olona meno an'le PV loskanena zany a tsy eo mihitsy donc raha tiatsika zany a misy fividianana malalaka de tokony hojerena tsara zany a ny senita miaraka ministère de l'intérieur satria manino mo ministère de l'intérieur satria ministère de l'intérieur nefa manana olona evaky ny Madagasikara zay efa zatra amin'ny fividianany fa fotsiny le problème am'izay angambany de hoe le hoe neutre ve sa tsy neutre ve olona ampiasaina ministère de l'intérieur fa vazalo manokana tokony ho an'ny fotoana kely vita tokony mandray anjara feno zany ny ministère de l'intérieur amin'ny fividianana io miaraka amin'ny senita zay fandraisana anjaran'ny ministera ny ady tany zay hoe ny anisany hoe nanakianana ihany koa ny ministera ny ady tany tamin'ny fikarakarana ny fividianana ho anareo zany hoe tokony ahoana zay fomba fiara-miasa zay atao mazava ny tetikady rehetrarehetra ny paikady hoentina miasa am'izay fividianana manaraka zay le izy manko mipiasa ministère manko fonctionnaire ohatrany fonctionnaire rehetrarehetra ihany fa le any amin'ny lohany zany asany donc hoe satria manko zao candidat avo ihany ngambany sisa tavela zany hoe tsara ve piasa ministère de l'intérieur fa misy olo tena ny candidat mahavitra zany amin'ny CRMV zany hoe ampidirinao zany de hitan'zareo zany alohan'ny scanena le PV hitan'le solo tena ny candidat hoe tena le vokatra le tany am'zareo maro raha ohatra te hita le any ary tsy tokony hoe anendrika deadline hoe anendrika fotoana vetivety koa zany am'le fanangonana le vokotra avatotsazy zay tokony any mihitsy de efa jerena ny potiny hoe voany amin'ny fivondrona de efa jerena tsara hoe marina sa tsy marina fa misy tokony atao confrontation de any de efa tokony isy hiteny zany solo tena le candidat hoe tsy marina io fa tiana ohatran'zany fa ohatr'zany tsika hikorotana eto iverena kely any le resaka nanatsidika tantara ianao tamin'ny voalohany teo nisy tantarany zoiny Madagasikara nandritra ny taona maromaro raha tsy aivina kosa dia crise post électorale nisy foana teto Madagasikara raha tsy tentsika tamin'ny 2024 ary zay koa nisan'ny natonga nyreny crise 2024 reny nisy le hoe olona tsy faly tamin'ireny fividianana nisy tamin'ny 9/2024 reny am'tindra mitoraka ty ahoana ny fahitanao an'izay hoe anekeny rehetra satria nisy antsoavy koa nataon'ny filohan'ny CES amin'ny candidat roa lahy amin'le fanaran-dalàna zay anisany mahatonga foana an'le hoe fanoherana am'izay tsy fanarana ianina tsy nanaraka an'izao lalàna zao ianina tsy nanaraka an'izao ka rehefa tsy nekena ny etaetany sasany de nananganady amin'ny anankiray zay lany eo de lasa crise ngeda be le izy am'tindra mitoraka ty ve fahitanao azy mety hoe fifidianana hoekeny rehetra ary anaiko resy ve zay ho resy eo matetika manko zay no mitranga ny mpandresy zany mandresy nefa any de matetika tsy manaiko resy zay candidat resy io ahoana fahitanao zay fahitako anazy aloha resaka tension aloha de mafimafy am'ty deuxième tour ty voalohany anaovako an'izany raha nijeritsika zany an'le fanafoanana vato tatamatavy manakavy izy teo de ohatrany hoe misy fampiasana fitaovam-panjakana zay hita mahapototra misy koa zany membre ny gouvernement zay nanery ny olona fidy zay mahapototra am'ty deuxième tour ty raha ohatra ka hoe iny zany no hita satria raha nijery an'le fitoriana rehetrarehetra mitoto amin'ny CES ohatra mitombona daholo le fitoriana fa na le mpitovy tsy manana qualité hitovy ohatran'izay le fandehany teo de lasa tsy mitombona le fitoriana fa le fitoriana le an'le olona rehetrarehetra teo zany de mitombona daholo fa le qualité an'le olona hitovy zany le fomba fitoriana zareo zany no tsy nety ka za mino mihitsy fa amin'ny deuxième tour raha ohatran'le zatra nitsanga tamin'ny premier tour iny de tena tsisy zavatra hovanina eto honnêtement mihitsy ny teneniko an'izany satria raha hitatsika hoany tao amin'ny CES tsy ampy aiza ve ny misy an'izany hoe pour de vote 20 001 de lasa miena izy rehefa tapitra ny aniny miena 60 de miena koa ny inscrit tokony votant ny miena ny inscrit koa miena mbola tsisy fifidianana ohatran'izany teto Madagasikara
na de hoe ministère de l'intérieur nanao anazy fa ny inscrit de inscrit ihany bureau de vote de bureau de vote isany ihany tsy miena zany fa raha ohatran'io aloha satria tsy hainao ny hoe tonga de zasy eo mihitsy na izamzaza zao candidat hoe misy bureau de vote impolo de lazaiko fa vatoko daholo iny fa za tsy anaiko mihitsy hoe iny tsity iny zany raha ohatra ka latsaka zany le vato zay fa misy 10 000 voix any le tsity ka za zany kely any aloha ny finoko fa tena mila mitanjona ary mila manara maso mandray andraikitra tsara mihitsy ny candidat-nako fa raha ohatrany zay zavatra misy am'izao amin'ny senita io aloha tsy hitondra fandriam-pahalemanao atsika anisan'ny miteboka ny voatsidika foana ty resaka hoe fangalaram-bato mangala bato ianina nangala bato tary ahoana moa zay hoe fangalaram-bato zay a ahoana ny hoe possible ve zany hoe olo anankiray amina bureau de vote tonga de hoe angala bato ny bourrage des urnes nisy ve zay a tamin'ny zay fifidianana zay natrehanao ianao mpanao politika efa nafantatra tsara ny roa azy fa tam'izany mbola le fampiasana an'ireny bulletin samy manany ny azy ny candidat ny zavatra nisy manko io koa zany na tonga le bulletin tokana ohatra zany hoe samy candidat zany a samy manatitra ny vatony amin'ny intérieur a fa ny vatonao tsy tonga ny an'le ambany vohatra fa le vaton'le candidat mpanjakana foana zany tonga any de izy hoe mony eo zany de automatique izy mahazo fa tanty moa zany isan'le bulletin unique fa na de zany le bulletin unique zany misy any hoe ny sasany a miambina ty ivelany a mitondra vola dia le menyreo bulletin anao dia ty fidinao de mivelonao mitondra an'le bulletin de iny zay vatso nisy zao zany tamin'ny premier tour nisy olona nitahoena zany avy eo koa zany a nisy any zany mety hoe olona telo na efatra mifidy de avy eo de sy niaviny zareo fotrany atao aditi fa ny anatin'le lisy mpividiana zay nitenen'nisy oesa teo hoe misy ozy a olona be de be zany natsofoka tanatin'ny liste de nasaina ny fidy a voatery tsy maintsy or vinono ahoana moa le vaton'le olona tsy raha fatry hoe izy ny vidin'le olona zay tanatin'ny listre iny fa nazovany sesiny tsy zay mazava hoe nisy ozy a nitombo ny lisy mpividianana zay tsy tokony tanatin'ny listre de novonona ny vato reny olona reny ahoana moa ny efatavana hoe vinona ny vato reny sa hoe nasovina parazava fotsiny de hitanao zao zavatra ohatran'izany zao a de tena efa manahirana mihitsy ny meritreritra anazy ka amin'ity fiodinana faharoa ty ahoana ny fomba hoe hialantsika am'izay zay hoa raha ny solution farany akaiky indrindra de ny fiarah-miasa ministère ny intérieur ihany solution fa le izy ndray aloha e hitanao manko a naplamma n'le premier tour teo satria 21 15 10 9 zany hoe le entre le premier strem na de misy le tsy fifanarahana zany a kely le écart fa raha ohatra fotsiny hoe le troisième teo tany amin'ny 14 fanakaiky na hoe fanakaiky tena tsy vita moramora iny de ohatrzay koa amy deuxième tour raha ohatra ka le candidat anankiray mitarika lavitra be misy hoe 10 15% mety tsy de hiteraka problème loatra na de misy hoe anina fa raha ohatra hoe kely le écart entre le candidat anankiroa tena raha ohatra ka ohatran'ny fitsaran'ny senita iny aloha dia ho problème be mihitsy ho tsy vita mihitsy raha kely le écart satria vu an'le zavatra misy io zany raha voakely ny écart tsy maintsy midofotra foana io mijery somary hijery alavidavitra am'izay tsy ina ary ny andrasanareo amin'ny candidat zay ho tohananareo amin'io fiodinana faharoa ny anay de le réconciliation nationale ihany hoe raha vo mba lany ianao a to de mba trangany le réconciliation nationale sy le constitution satria hitanao fotsiny a amin'ny solombavam-bahoaka io zany de hoe raha taloha zany hoe 250 200 000 habitants de mahazo député anankiroa fizy am'izao nampiakarina 300 habitants sa 250 de le misy efa olona efa nahazo député taloatra mandry tsara lasa naray izy zao nefa mampime de zao anatin'le lalàna de hoe mandry tsara izay na be fandrina hoe 200 000 habitants noho zany ray ny député ananany nefa rehefa natao le recensement 300 000 le olona mivote eo amin'le mandry tsara nefa ny atao anatin'le lalàna de ray de na izay fotsiny ary a de misy zavatra hoe tokony ho député roa izy a lasa député anankiray ny ananany zany hoe somary anahirana zany zay hoe fitondranan'le ponina eo toerana anahirana mihitsy satria anaty recensement am'izao fotoana zao izy a 300 000 le izy
o tanaty lalàna nanaovana le découpage le député ray 200 000 ty hitanao fa tsy mikôlina mihitsy zany le zavatra raha resaka an'izay hoe réconciliation nationale izy tokoa moa no miady anisan'ny débat fanontaniana miverimberina foana eo matetika miteny ny mpanao politika tsy ny vahoaka ny miady fa ny mpanao politika miady aondrany misy miteny miady mihitsy ny vahoaka satria hoe ny ary mbola manana lonolony amin'ny raharaha ohatr' zao tamin'ny tantara ohatrohatr' zao ho anao ianao ao anatin'ny akolafy zafy mafantatra tsaratsara kokoa mahakasika an'io fahabeavanana ahoana fahitanao an'izay hoe aiza marina mifototry io hoe olana ilatsika an'io fahabeavanana eto Madagasikara ny le zany hoe réconciliation vérité zany hoe tokony eto Madagasikara manko dia le vérité io zany hoe no mila jerena aloha hoe tadidiko tsara tamin'ny président Zafy zany niakatra tao amin'ny pouvoir 92 nampanao izy exercice ho an'le ministre inona ny tena mampahantra any Madagasikara de nisy moa zany ministre sasany miteny hoe ozy nataony le opérateur économique donc surtout les opérateur économique eto Antananarivo tsy mandoa hetra mihitsy de misy ndray nyteny avy eo karany reo tsy mandoa hetra mihitsy ozy ny sasany zany effectivement rehefa nijerena marina dia mitangongo amina olo vity zany le fanaovana le opérateur eto zany ka tena hita problème avy mahatonga an'le crise isan'andro zany le partage na richesse zany tsy mitovy eritreretinao tsara fa hoe raha ny safira ny voaka tao ilaka kanefa tsy tokony ohatran'io le tanàny zay zany nisan'ny le hoe anaovana le réconciliation avy eo hoe le inona marina moa zany atsika manko de zao tanao zao na maheno anao tantara fa n'olo tsy manaiky mihitsy hoe misy hoe mpanjakany Madagasikara zany raha ny déco de tsy anaiky an'izany mihitsy hoe Ranaval Andrianampomerina mety tokoa zany ohatry hoe mpanjakan'ny akavana tsy ekena Antananarivo mihitsy azonao na le fanoratana na izay fotsiny satria talohan'ny fanjanahantany tsy nisy fanjakana zany teto samy nanany azy zany fa aveo moa natambatra efa natambatra zany le fanjakana natambatra tamin'ny 1896 de hoe Madagasikara fa de tonga na io nisy problème satria nisy problème zany tamin'le fanomezana fahaleovan-tena satria zao nisy ny olona nieritseritra hoe averina amin'ny monarchie ohatran'ny Maroc zao tsisy problème satria na dia taty amitsika avy ny mpanjakany Maroc de izy ihany ty izy de niverina eken'olona fa ny atsika zany raha navaly 3 zay maty tany ivelany dia Marie Rose taorinany zany moa le cousine ray maty ta la Réunion ny tokony raha le filahatra zany no hoe tokony izy no mandova favany or taorinany Marie Rose zany tsisy tsony hoe izy le isan-dano tokony hitondra tsy mazava zany avy na de iny avy est-ce que okeny zao eraka Madagasikara zany hoe taranaky Razafindrahety no nefa no hitondra satria nisy any ane ohatra zao atao Montpellier ny prince Atsimamanga tao izy ny maty izy zany dadatoany nefa tsy mazava tsara zany am'le na itsika samitsika eto zany hoe ty ve ekeny ty ekeny ty ekeny ty satria hitatsika tsara mihitsy fa ny fanjakana zay nisy teto Antananarivo nanomboka tamin'ny Andrianampomerina de problème foana isaky ny iova zany le misy fahafatesan'le mpanjaka aminay zao ohatra zay avy amin'ny faritry Sakalava aminay de ohatrany hoe nisy fifanarahana tamin'ny Andrianampomerina ohatrany hoe karazana na ohatrany karazana hoe tsisy atondra nyty Madagasikara ty ohatrany karazana hoe pitovinao zany nefany fantatsika tsara fa Andrianampomerina eo avao izy nitady succession de radama nataony radama koa nefany mbola misy problème satria tsy avaty Avaradrano fa avaty Ambohidratrimo mamany
teo zao de na eto tany avao de nisy problème tamin'ny radama na avokoa zany radama maty iny a solony rana valina toa se vadiny zana i radama rehetrarehetra vonoiny ranavaly premier dôly akoatra ny asalimo siketaka kely tanao misy zavatra na débat kazany rehetrarehetra zany mila zavana anatin'ny tantara hoe inona marina zava-misy teto Madagasikara de ahoana marina le zavatra pitsaka zany ny olana mbola tokony alaminy eto Madagasikara tokony afantatra vahoaka aveko le teny gasy tanao manko anao zao mahita foana tena indraindray anao de malahelo anao mitseny vadama namorona ny teny gasy voalohany oy le tenytsika am'izao fa izy adiny fa nisy sova be talohan'le soratra atsika am'izao fotoana zao io zany ny tokony hoe officialisena io ny soratra nefa miolona tsy manaiky any zany satria zay io sova be io neny nampianarana ny radamany ahitatsika fa mbola misy taranako andriamazonoro manao politique manazava am'izao fotoana zao eto misy ny tantara zany hoe izy anefa ohatra ko hoe manao le réconciliation tsika tanka maty fahalalana hoe inona marina moa tantaratsika Madagasikara de lasa mazava ho azy ho fotsika aika zay ny tena marina hay zany tsika ty tsy tokony ady fa ianona sianina kay mpiavaka eto ihany ianona sianina miaraka teto ihany fa nisy zavatra fotsiny niady madinidinika tany aloha tany zay mbola tsy mirafitra ino mahatonga an'le zavatra ohatran'izao eny ary mamarantsika zao andriamatoa fanjalalaina inona ny teny hoentinao farany ho an'ny mpijeritsika ny teny etiko farany ho an'ny mpijeritsika zao zany voalohany aloha zany zay zao zany zay sasatsasany manoana ny hoe anoana ny dokotera européen so araky le approche ataonay tsy amin'ny anaran'ny mouvance zafy ny amin'ny président zafy de mazava tsara fa hoe izy tsy fidy fa izy koa tsy manaka ny fidy fa noho ny fahitanay an'le raha-pirenena tsy maintsy mandeha noho le zatra misy international hoe ataon'ny comité international TVM ty de aloha ihany miditra de ao anatiny miady zay zany no teniko fa misotranao andriamatoa fanjalalaina zay no azo noentina tamintsika mpijery tamin'ity androana riva ty betsaka ny zavatra nyresana teo misy hotsakotsakosika tsirairay isa-tokantrano any etsika natsarana indrindra n'izay hoe fifidianana ho avy izay zay se ary ny androany ariva za kosa mametraka velomanao fa manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma tompoko